Finaritra daholo tsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana fanorenam-pinoana izao. Fahasoavan'ny tompo ho amin'ny tsirairay ary ho anao sy ny ankonanao izay manaraka ity vidéo ity. Dia tsika hivavaka dia ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo. Raha eo makasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao satria Jesosy le maty ho anay, le nitsangana ho anay, velona ho anay ary maniraka ny fanahiny, amoky anay ary anitsy ny lalana isan'andro. Dia mitenena aminay tompo mba ambelombelona ny fanahy maina rehetra amin'izao ora sekondra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso ny baibolinao raha azonao atao fa isy taridalana mahafinaritra be andrindra ny fiainantsika ary indrindra isantarantsika le teny mahazatra hoe ny etỳ antany tahaka ny any an-danitra. Ny any an-danitra zany ry havana tsy mbola hitako fa raha ny baiboly sy ny zavatra omen'ny fanahy masina dia zao fiderana tsy manapetra ny any, fifalena ny any, fiankofana ny any, tsisy mifanenjika taksi be tsony any, tsisy mifampitaritarika amin'ny trosa etsero tsony any, tsisy mifanaratsy tsony any, fifankatiavana no fitsipika any an-danitra any. Dia mba ho tahaka an'izany any ny fiainantsika satria ny fiainana mandrakizay dia santariny aminy hoe zay manana ny zanaka dia manana ny fiainana. Dia rehefa manana ny Jesosy tsika ary ataovy azo antoka fa ao anatinao Jesosy isan'andro dia manana fiainana ary misantatra an'izany ianao. Mba tanteraka an'izany satria tsika mbola nofo mifanerasera miatrika zavatra maro dia ampianarin'ny fanahy masina foantsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4. Dia raisitsika ny andininy 7:20 dia mivaky toy izao: tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahoro ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny ralahany dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny ralahany izay hitany ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary zao ny didy efa azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny ralahany koa. Ry havana malala, iresaka fitiavantsika androany, tsy le fitiavana le mety hoeritreretinao aingana be fa le fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fitiavana an'Andriamanitra sy ny olona ary fitiavana ny olona samy olona. Voasoratra apôstôly Jaona teto hoe tsy manatahotra ny fitiavana. Rehefa tena dinihantsika tokoa fa ny olona rehefa tena be fitiavana, voko fitiavana, tsy matahotra ninnininy zany. Tsaroko nisy mpifankaty lavitra ny toerana misy an'le zazalahy, mbola mpitovo ry zareo, lavitra fa na 7 alina raha mody avy manatitra, tsy matahotra izy mandeha amin'ny maizana satria voko fitiavana. Ohatran'izany ihany koa ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary tokony hihoatran'izany. Fa rehefa tena voko ny fitiavan'Andriamanitra isika, tsy matahotra izay mitranga rehetra. Averiko izay mitranga rehetra rehefa voko ny fitiavan'Andriamanitra ianao, satria ny olona voko fitiavana izany anie azo antoka ny fiarovana azy, azo antoka ny fiahiana azy, azo antoka ny fikarakarana azy, ary tsy ho avela andeha irery zany nohony amin'izay fitiavana izay. Ary ny apôstôly Jaona teto dia niteny hoe tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka hozy izy dia mandroaka ny tahotra, mandroaka ny tahotra. Mety miaina tahotra ianao amin'ny karazan-javatra maro, fa aoka ho voko fitiavana an'Andriamanitra ianao. Fa ny olona voko fitiavana an'Andriamanitra dia mandroaka ny tahotra rehetra. Fa izay matahotra hozy izy dia mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Hitanao fa ny fitiavana zany tena le endrika Andriamanitra mihitsy. Ny olona manam-pitiavana manao premier pas foana. Averiko, ny olona voko fitiavana, ny olona manam-pitiavana dia manao premier pas foana izy.
jesosy manam-pitiavana fa izy tia atsika taloha fony mbola mpanota isika dia fa maty amonjy atsika Kristy. Fitiavana premier pas avy amin'i Jesosy zany. Raha misy ny tokony ho tarafina io premier pas an Jesosy io ho voky fitiavan'i Jesosy anenao. Vakio daholo ny elanelana fa ravany fitiavana ny zavatra rehetra ratsy rehetra. Amaranako ny afatra, raha misy izy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny ralahany dia mpandainga izy. Tsy ho aza vaiko be dehibe zany fa tena ny Baiboly milaza an'izany. Ndaontsika tsy tsara velantsika ilaza hoe tiako ianao Jesosy, tiako ianao Andriamanitra, nefa misy rahalahintsika eo akaikintsika eo ankahalaitsika dia mandainga eo anatrehan'Andriamanitra itsika. Ataontsika ahoana ny tia an'Andriamanitra izay tsy hitany masontsika nefa ny rahalahintsika eo akaiky eo raha tsy haintsika ny mitia azy. Ry havana, Jesosy ny hanasitrana antsika tsiraray avy. Ny tompony hametraka ny fitiavany tsy azo ozongozonina ao anatinao mba tena hiainanao an'izany fitiavana izany. Hitanao fa rehefa voky fitiavana koa tsika dia falifaly foana, miramirana foana, mahafinaritra ny zavatra rehetra atao, tsy adiny fiainana, zarara hiatrika fiainana satria eo Andriamanitra fitiavana miatrika ny zavatra rehetra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay manaraka n'izao video izao na aiza na aiza misy anao eny hatrany ampitan-dranomasina ho voky ny fitiavan'i Jesosy anenao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Pasteur Rantomahenina avy amin'ny Fiangonana Fanasy Fiainana no ny rahan'ny tompo izarany izany havatra izany eto amin'ny fandarana fanorenam-ponoana eto amin'ny MCTV. Dia manasanao hanaraka ny video amin'ny manaraka indray. Finaritra tokoa.